Trany ambavady any manao maheno tsara ve? Tsy de maheno tsara. Jerena kely zay azafady. Ny ary amin'ny vavahady ary amin'le tena akaiky ny vavahady mihitsy a, raha maheno anahy de mba manao alleluia hoe nareo. Maheno tsara zany nareo. Maheno am'izay. Ny any amin'ny overflowse ihany no manao alleluia ary hoe sika rehetra atao tanàna manao alleluia mafy be. Raha mandray tsara koa tsika manaraka en ligne dia soraty hoe maheno tsara, mazava tsara ny sary, mazava tsara ny feo. Tahantsika manokana Andriamanitra. Wow. Le anabavy teo tsy hoe tsy nahazo taranaka akory. Raha ny haino an'le fizarana vavolombelona teo a dia olona efa maro anaka izy. Sa tsy zay? Efa nananjanaka enina izy dikan'izany olona miteraka maro anaka mihitsy azy. Maro anaka mihitsy fa no zavatra vao nandona azy mafy a dia nitady famonjena izy tena andeha tatao amin'ny fanain'ny voninahitra. Dia raha ny tena zavatra hijoron'ny vavolombelona teo moa arak'le satria nangataka hijoron'ny vavolombelona izy dia nandefa mpiara-miasa teo nanontany inona le hijoronao vavolombelona dia tsy navita ny tanany zanany izy tamin'izy voateraka. Tsy zay moa izy teo raha nabavy? Fa ohatrany tsy voaresaka teo zany teo? Avity am'izay arenao va le zavatra ho resahana mihitsy no reto pasteur reto manko hitondra fiangonana ny sote mahazo olona maro be mihitsy ary zareo tonganina naninona ianao le voateraka naninona ianao? Narary voateraka fin de voly angambany dia tsy nahay nitazona zaza za dia fonto be ny tanako dia tongotrako ny vonto olona roa manajotso azy. Ny vonto ny tongotranao, ny vonto ny tananao. Tsy vitanao ny mitazona an'le zanakanao. Mitazona ohatran'izao tsy vitako na manday azy ara tsy vitako. Tsy vitanao. Fa mitazona zavakafa vitanao. Tsy zavatra vitako mihitsy. Nalemy mihitsy zany ny tananao ny tongotranao. Nalemy ty tanako ty dia tongotrako ty nalemy olona roa manajotso anazy. Manajotso anazy ambony fandriana olona roa fa tsy vitanao mampidina anazy. Voateraka fotsiny anao dia zay nazo ny atako nazo anahy. Nandritra ny firy andro zany? Herinandro tao an-trano a. Mekarambonombono any azafady. Herinandro tao an-trano za dia niantso an-dada andro iray talata satria tena niantso ny zokiko bako mpiandry ato dia nangalandreo miasa anasan'andro farany izy niteny hoe allo nareo mandeha am-piangonana. Dia talata zany latsinainy zany niantso dia tsy nahazo. Niantso anao dia talata am'izay zany nahazo anao dia niteny izy hoe mandehana any am-piangonana anao. Dia namonjy fotoana tamin'ny 12 tatika. Dia nivavaka zay dia rehefa vandry mamiza dia nanomboka efa 9 minja na dia ratsiratsy aza tamin'izay. Rehefa avy nivavandry mami ianao dia namindry ianao efa niova zany. Dia nandeha sabotsy dia sabotsy am'izay nandeha taty dia nisorako Andriamanitra fa tsy dia nitantanana firy ohatran'izato nitantanana nandeha. Niova tsikelikely zany. Tsikelikely. Dia tamin'ny croisatony am'izay nandeha namonjy aho latsinainy dia namarana anazy dia sorako Andriamanitra fa salama za zao. Afaka mitazona ny zanakanao tsara. Afaka mitazona ny zanako mandeha tokony ho izy mifandray. Vavaka zany no nataonao. Nanompo an'Andriamanitra nandroso teo foana zay no nampiovana azy. Tsisy zavatra hafa natao taminao. Tsy zavatra hafa fa nikorokorandry fianakaviana koa hoe alôtsika andeha ampimasy fa zavatra nataon'olona io. Fa sorako Andriamanitra mbola be ny fitiavany, mbola be ny communion ataoko tamin'i Jesosy fanolorako tena dia tsy nakany hafa nandresy lahatra nandady. Communion nataonao mafy tsara tamin'i Jesosy. Dia mbola nandady hafa ny tian'i Jesosy ka nitsakaraka azy mandrakariva juska am'izao. Matanjaka tsara am'izay ny tananao zao. Tsy noorina io.
tsisy zavatra nomenanao tsy zavatra nomenana fa nandroso ny vavaka nandroso ny ianao vavaka foana zany ianao teraka vetivety efa tonga any amoron-dranomasina be any amin'ny tazako mihitsy ianao za eo ambony podium eo matazana anao nge tiavana an'Andriamanitra manao akanjo orange zay ianao tazako za veny ambony eny mahita anao halleloja wow tia tanana mafy be ho an' Jesosy zany zany aretina hafa indray voateraka dia malemy ny tanana malemy ny tongony kanefa vitan' Jesosy eto zay le izy teo tsy hoe tsy nananjanaka akory dia nomen'Andriamanitra zanaka fa nalemy ny tanany rehefa izy avy niteraka nalemy ny tongony fa tonga tato amin'ny tompo tato ny malemy ampatanjana ataovy alleluia dia ho tahin'ny tompo re ianao ranabavy tahaka ny natanjahany tongotra sy ny tananao atanjaka koa ny ara-panahanao atanjaka koa ny ara-bolanao atanjaka ny fiainanao ary nizaniza malemilemy ao nininona malemy ao ny fiainany ao ho atanjahan'Andriamanitra izany ndana mipetraka amin'izay zay le izy reo ny vavolombelona ao sa tsy ao zay tsara ny tompontsika ianao manana ny planinao manokana eo amin'ny fiainanao misy tanjona tianao ho tratrarina misy fiainana tsara tianao iainana zao ny tadidio nenao dia voafetra ihany fa tsara lavitra anao ny planinao eo amin'ny fiainanao ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy hoalanao mihitsy ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amen raha mandinidinika ny tianao atao ianao sy ny tianao atongavana dia mihoatra lavitra no ny tianao atongavana ny tian'Andriamanitra atongavana eo amin'ny fiainanao eno iafa misy ny atao hoe planin'Andriamanitra inona hoe azafady planin'Andriamanitra inona tsara azafady planin'Andriamanitra na hoe drafitr'Andriamanitra misy fiainana hitondrahan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona rehetra amin'ny ankapobeny ohatra ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana amintsika dia fiainana mandrakizay alleluia any an-danitra hitovizan'izay faharoa eto amboniny tany tsy misy ray amintsika reto eritreretin'Andriamanitra ho potehana ho ravana ho sambaina izy zany miara resy lahatra amiko amin'izany atsangana ohatr' izao hoe ny tanana zay resy lahatra any manangan-tanana fa tsy manangan-tanana tsy haiko zay nahazo anazy ampidino ny tananao mba ho chanceny izy zany resy lahatra fa misy fiainana tsara tian'Andriamanitra tonana ny fiainanao tavy-apony iny fananangana amin'izay izy ampidino ny tananao za manko rehefa mijoro eto misy olona tsy haiko hoe inona ary ny diany eto fa izy tsy nenenina resahanao dia hafa mihitsy izy samirery misy olona ohatr' zany mihitsy izy fa ianao tsy mba ohatr' zany ianao raha lasana bavy amen rehefa nytanina ianao dia mamaly rehefa saina miteny ianao dia miteny ferinao tsy mandreraka angany miteny ety adiny roa io sainao indray no alefa hiteny ety adiny roa ambarao papa dia rehefa miteny ianao dia tsisy amaly zay ianao rehefa tonga eto za mietrehitra mihitsy misy olona eo akaikinao fa ianao no iresahana eto ianao no ampandizina eto ianao no asaina mitehaka eto ianao no asaina manao fanatitra eto ianao no asaina mamaly eto ataovy alleluia za ataovy alleluia ihany raha ohatra anao daholo ny mpino dia nanahoana ny fiangonana azonao ve zay velona ny Andriamantsika alleluia fa misy ny atao hoe planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy ao anatin'izany ianao eno tsara ohatra i Adama zao i Adama dia nasain'Andriamanitra hitandrina ny hiasa sy hitandrina ny say dia ny Abrahama ve ny atao an'izany inao avy eny nasaina nanao an'izany ny asan'ny Adama zany dia gérant tamin'io sa io ahoana moa ny atao hoe gérant mpitantana izy zany PDG tamin'ilay projet Eden sa tsy zay izy ny PDG ty ahoana le PDG
président directeur général. Tamin'io tany io misy ny atao hoe mine na arena ankibon'ny tany. Mbola tsy nisy akory ny ministre ny arena ankibon'ny tany tamin'izay fotoana zay. Ministre ny angovo sy ny sisa fa tonga dia izy ihany no ministre, izy ihany ny PDG, izy ny secrétaire général. Tao ambanin'io saedena io misy arena ankibon'ny tany marobe sady misy rano manodidina an'io ao. Misy volo marobe teo. Raha ny marina moa tsy volo fa zava-maniry satria ny volo zavatra nambolena fa tsisy namboly fa tonga dia zava-maniry. Dia Adamo amin'izay natao hitantana azy, mitandrina azy. Ary tsy vitan'izay fa mbola nisy biby marobe koa tao. Tsy parika nefa, ny parika manko a dia misy toerana anankiray dia ao daholo ny biby fa nanerana ny toerana rehetra biby daholo. Izay zao ny planin'Andriamanitra taminy. Tena hotanao fa ho lehilahy manan-karembe mihitsy a tompony zavatra rehetra. Alléluia. Laza hoe wow. Wow. Ny an'ny Noa ndray tsy ohatr'izay. I Noa ndray nasaina nanamboatra sambo. Sambo ngeza be nomena ny alavany. 100 metatra mahery ny alavany fotsiny. Ny ahavony 80 metatra mahery. Sambo. Ny biby rehetra teto ambonin'ny tany nalana tsirairay avy a, vavy sy lahy, ny biby madio sy ny biby maloto, hatramina vorona, hatramina vitsika. Hatramina insectes. Ina daholo ny insecte? Moka. Kadradraka. Parasy. Heverinao fa zavatra moramora nga zany ndana manambotra parasy mpivady avy. Ao ny afantarana ty parasy lahy, ty parasy vavy. Rehefa teo lehibe oa tsisy zavatra moramora zany raha lasana bavy malala. Nga zany heverinao ny lambo lahy sy ny lambo vavy moramoramora. Lalitra lahy sy lalitra vavy zany efa mila famina an'iny zany. Sa tsy zany ao ny afantarana io lahy io sa vavy. Ny kongona lahy sy ny kongona vavy mbola iza koa ny afantarana ho an'izany. Rehefa teo goavana tsisy lalana moramora zany. Ny olona kamokamo tsy ho lehibe mandrakizay. Avance papa. Andinika ny lahy sy ny vavy amin'ny vitsika nga mora zany. Nefa zay ny nampanaovan'Andriamanitra azy. I Abrahama hafandray. Hozy hoe mela amin'ny tranony rainao, amin'ny tranony havanao, mandehanany amin'ny tany zay asehoko anao fa tonga anao firenena lehibe a. Planina hafandray zay raha lasana bavy. Ny an'ny Mosesy hafindray. Niona tanin'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra anankiray. Toy izy hoe mandehany ianao miona amin'ny Farao mankany Egypta. Dia lazao aminy hoe avoay ato Egypta ny oloko. Zany ny an'ny Mosesy. Ny an'ny Josoa hafindray. Mosesy nitondra ny zanak'Israely hatreto amin'ity toerana ity fa ianao indray ny mampiditra azy ao Kanana. Alléluia. Ny an'ny Elia hafindray. Maditra ny zanak'Israely. Mirorosaina ny zanak'Israely manompo Andriamanitra marobe fa ataovy zay afay azy, ahatonga azy hitodika amiko. Vita ny an'ny Elia hafandray ny an'ny Mosesy, ny an'ny Elisy. Tohizanao ny asa nataony Elisy, zay tsy vitany dia ataonao nataony Elia. Hafandray ny an'ny Jaune. Ny an'ny Jaune ndray ampafantatra ny amin'ny Jesosy zay zanak'ondrin'Andriamanitra anaisitra ny fahotany zao tontolo zao ka mila manantona an' Jesosy ny olona. Zay mpianatra azony zany alefany aizy. Alefany amin'ny Jesosy zay ny natonga azy maty a, satria rehefa tafatodika amin'ny Jesosy ny olona dia vita ny asany a, tapahana ny tendany amin'ny Jesosy indray ny olona ny miaino. Hitanao amin'izany
fa samy hafa ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Hafa indray ny an'ny Estera, ianao atao manambady an'ry mpanjaka ry, satria misy olona tena ratsy fanahy ao, Iamana no anarany. Io olona io dia atao izay aringana ny jiosy prêtre ny razana, fa ianao atao vadin'io lehilahy mpanjaka io mba hiresaka aminy, ahatonga ny jiosy tsy ho ringana. Hafa indray ny planin'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ny Estera. Hafa indray ny an'i Josefa. Isy mosary eraky ny tany, ianao indray atao amidy ny rahalahinao, dia mipetraka ny andafy ianao any Egypta. Rehefa tonga any ianao dia hiasa trano ao amin'ny Potifara. Mpiasa trano ao ianao dia ho gadraina ny trano maizina. 2 taona ianao ao, dia rehefa avy ao manonofy farao dia misy nofo tsy voadikany mihitsy dia hiantso anao izy. Dia ianao andikany nofony, ary ianao no atao premier ministre ao amin'ny tany Egypta. Alléluia. Tonga amin'izay ny kere, dia ianao ny mpitantana ny tany Egypta, hivarobary ao Egypta ny asanao. Alléluia. Zany ray ny planina tamin'ny Josefa. Tanao zany fa manana planina amin'ny olona tsirairay avy Andriamanitra. Tsisy planina kelikely zany. Ny amin'ny Maria indray, tovavy kely tao an-tanàna tao Nazareta tao, tsy ny anarany no nahataraiky an'Andriamanitra, fa be dia be ny Maria tao an-tanàna. Famarinana papa. Fa Andriamanitra nifidy azy tamin'ny fahasoavany. Ary zay nahatonga ny Gabriel l'anjely niteny taminy hoe, no tahina raha samby vehivavy ianao. Mariana ny vehivavy teto fa nofidiana ho tahina manokana ianao. Alléluia. Hiteraka ny zanaky ny afo indrindra ianao. Ianao no hitondra ny tompo ao anatin'ny kibonao. Ianao no hitaiza azy ambara-pahatonga ny anao ny asa lehibe zay ampanaovan'Andriamanitra azy. Hafa indray ny an'i Maria. Anankiray amin'ireo olona nanan'Andriamanitra planina goavana ianao raha lasana ba. Amen, amen. Mba fantatrao ve zany? Ya. Mba taitra amin'izany va ianao? Anankiray amin'ireo olona nanan'Andriamanitra planina goavana ianao. Amen. Misy mino an'izany ve ato anatin'ity trano ity? Amen. Tsy ho fiainanao androany io ny fiainanao. Ya. Io adiny fampitolomanao 4 taona tsy mety resinao io. Tsy eo ny teboka farany amin'ny fiainanao. Ya, ya. Aza manaiky resiny io tendrombohitra eo alohanao io ianao. Ya. Aza manaiky artely ny ady lalovanao io ianao. Ya. Overflosé mandre anavy ianareo. Manana planina goavambe amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Ilay zatovy atao hoe Saoly avy any Tarsisy. Manampahaizany io zatovy ary nianatra fatratra. Ary nisy gouverneur anankiray aza nafantatra azy tsara. Teo izy hoe, ry Paul ozy izy, ry zatovy, ny fianarana be loatra nataonao no naversainanao. Malaza amina fianarana mihitsy ty ankizilahy ity. Ilay Saoly avy any Tarsus tena nianatra ny lalàna ny Israely. Nianatra ny lalàna Andriamanitra azafady. Fariseo. Fa hoy Andriamanitra, nateo zany fianarana vitanao, tsisy ifandraisana amin'ny zavatra nianaranao mihitsy no hitondrako ny fiainanao. Alléluia. Ianao mirearea hoe fariseo, avy amin'ny fokony Benjamina, Jiosy. Fa ianao alefako any amin'ny gentlisy any azy ianao. Ifandray amin'ny gentlisy, hitory filazantsara, avelao ny zavatra nianaranao, fa Jesosy maty amin'ny azy fizaliana notorinao. Alléluia. Jesosy natsangan'Andriamanitra tamaty Alléluia. notorinao. Ary ataoko apôstôly Alléluia. lehibe ianao. Alléluia. Alleluia raha lasana ba. Alléluia. Indraindray tsy misy ifandraisana amin'ny zavatra nianaranao mihitsy nitondran'Andriamanitra ny fiainanao any e. Ambarao papa. Hoy hoe indray. Ny azo tsy misy ifandraisana amin'ny zavatra nianarako nitondrako ny fiainako. Za zao mpamaky boky tao aloha vao tsy hita dia any amin'ny biblioteka municipale tany Atamatavy. Miondam-boky. Tondra boky mody mihitsy membre ana biblioteka.
fa ho amiko am'izao misy boky enimpolo zay tsisy fandraisany amin'ny boky taloha. Alléluia. Ny anankiray mbola tsy voavaky hatramin'ny farany hoe atondray nitondrana ny fiainanao. Alléluia, alléluia. Vao niova foa indray andro dia nitady asa tamin'ny fotoan'andro nisy offre mombana resaka fampianarana. Dia saika hiditra fa eto indrindra ny torotentsika amin'izao ny feon'Andriamanitra. Alléluia. Inona hoe azafady? Ny feon'Andriamanitra. Inona tsara azafady? Ny feon'Andriamanitra. Raha tianao ny aina amin'ilay planin'Andriamanitra lehibe amin'ny fiainanao dia mila miaino ny feon'Andriamanitra ianao. Alléluia. Hafa ny tianao hatongavana fa hafa ny tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainanao. Mety ho goavana eto a Madagasikara ny tanjonao fa ho goavana manerana tany ny tanjon'Andriamanitra. Amen, amen, amen. Mety ianao no ambony indrindra ao anatin'ny fianakavianao zao ny tanjonao fa ambony indrindra eto amin'ity fireneny ity ny tanjon'Andriamanitra eo. Amen, amen, amen. Mety hanana trano efatra eto Mahajanga ny tanjonao fa hanana trano 50 manerana zao tontolo zao ny tanjon'Andriamanitra ao fiainanao. Misy any France, misy any Afrika, misy any Asie, misy any Amerika. Taovy alleluia za. Alléluia. Takatrao ve zany zavatra zany? Avo loatra aminao ve zany zavatra resako androany zany? Avo loatra aminao ve zany? Azadino fa zanak'Andriamanitra ianao. Ny an'i Jesosy efa vita efa ny an-danitra izy fa anjaranao indray ny karakarain'Andriamanitra amin'izao. Inandray manko ianao eo tsy taitra. Inandray manko ianao io mionona. Aza mietrehitra mihitsy hoe hivavaka kely atao tany masaja ato angamba mampanjarinjary kely an'ilay fiainako. Tsy zany. Fa izotra amina planina lehibe sy goavana eo amin'ny fiainanao ianao. Amen, amen. Zany no mazava-dehibe atongavanao fidirana voalohany rehefa sabotsy ohatr'izao satria mifampitohy ny hafatra eto. Mila mihinana an'ilay petit déjeuner amin'ny maraina ianao. Alohan'ny isitranao an'ilay repas amin'ity fotoana ity. Alléluia. Alléluia. Fandray tsara zany. Kely loatra raha ny planinao io, kely loatra. Ary zay mahatonga ny olo tena ho an'Andriamanitra tsy vitanay intsony. Fony zay hoe tompo ento amin'izay. Alléluia. Raha le nieritreretiko natao zay efa nidofotra efa ela. Na tamin'ny lafinindra na tamin'ny lafininina. Raha le nikasaiko atao. Fa so ihany fa teo ny feon'Andriamanitra raha lasana. Alléluia, alléluia. Raha le kasainao atao io midofotra foana ianao. Fa mila miaino ny feon'Andriamanitra ianao. Amen. Nandrenesana, nafahany Adama, nafantatra fa natao hitandrina sy hiasa sy hitandrina ny saidena izy dia inona io? Feon'Andriamanitra. Eno tsara nge fa rehefa nanomboka ny hain'ny feon'ny devoly izy, inona no nitranga? Ataovy mafy azafady na diso aza mahitsiny. Faravana. Faravana. Ataovy mafy hoe? Faravana. Eno tsara. Ny feon'Andriamanitra taminy dia hiasa sy hitandrina ny saidena izy. Tao daholo ny volamena, tao daholo ny biby rehetrarehetra. Fa rehefa nanomboka ny hain'ny feon'ny devoly izy, inona indray no nitranga? Noroana tao idena mihitsy izy. Natao inona zavady? Noroana. Tsy zay zavatra misy. Ary rehefa noroana dia inona nataon'Andriamanitra? Nasian'Andriamanitra mpiambina ny vavahadiny saidena mba tsy hidirany eo ntsony. Say ny zava-dozo. Rehefa ianao no manomboka mihaino ny feon'ny Satana dia voaroka tsy hisitraka ny anjara voatendrinao intsony. Dia hikofokofoka andeha amin'ny planinao amin'izay ianao. Fa tsisy Andriamanitra manampy fa ezako samirery amin'izay. Ary sao dia mba ezako samirery ary io mandeha amin'ny andehananao amin'izao io. Tsisy Andriamanitra manampy intsony. Zay no mahatonga anao revo. Zay no mahatonga anao mipatinina. Zay no mahatonga anao manana fiainana tsisy loko. Zay no mahatonga anao ohatrany hoe miezaka fa tsy lasa lavitra satria tsy ilay planin'Andriamanitra intsony no andehananao. Fa efa ivelan'ny planin'Andriamanitra. Izay no mila ianonao an'Andriamanitra tsara zany. Amen.
na inona nataony Adama, ny Adama taty aoriana taty nga izy récupéré intsony. Adama tsy récupéré intsony satria hafa mihitsy ny zavatra saika ho ataon'Andriamanitra tao edena tao. Iny risy anefa rehefa niaino ny feon'ny devoly izy voaroka ny ala tao edena. Ary rehefa voaroka tao ny ala tao edena izy, tany ivelany edena ny niterahany any i Kaina sy Abela. Jereo fa namono ny rahalahy ray i Kaina, maty Abela. Inona no nitranga tamin'ny Kaina indray? Voaozina koa i Kaina ny ala teo amin'ny tany nisy azy. Tena norona voatra tany amin'ny tany Noda, tany Apreny renena tany. Niteraka ny taranaka Kaina, nahazo an'le rany Kaina mpamon'olona. Iza ny taranaka Kaina? Ry Lameka. Ozy Lameka ianao ry zila satria nanambady roa io Lameka io nampirafy. Zaho zay efa namono lehilahy no niratrako. Zany mpamon'olona ny taranaka Kaina. Raha vao ianao no ivela ny feon'Andriamanitra hatrany amin'ny taranaka ao potika, tsisy zavatra manjary. Maro amin'ny taranaka ao no ataon'Andriamanitra Prime Ministre, ben'ny tanàna, lehibena orinasa ambony, dokotera ambony, apôvy aleluia, tompona anrakitra ambony any amin'ny orinasa any ampitan-dranomasina. Amen. Raha iaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao dia ataony lohany, ataony ambony. Izy ilainao ny feon'Andriamanitra rahalasena bava. Ilainao ny feon'Andriamanitra isanandro. Mila miara-mino amiko ianao androany fa tsy ho fiainanao io ny tena fiainanao. Amen, amen. Alléluia, 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 alléluia. Zay ny mahatonga anao ampanandramana manao karazan-javatra maro. Miezaka miaina amina karazana setra maro amin'ny fiainanao. Satria natao lohany ianao, natao ho leader ianao, natao hitantana zavatra ambony sy maro ianao. Amen. Ao amin'ny Exodus toko fa Deutéronomia toko 7:20 azavady. Misy olona mandeha mafy sur place, mafana fo ampitoerana fa tsy mikisaka. Tsy hainao anie zany olona izany. Deutéronomia toko 7:20. Miangavy ianao mba hiaraka maky amiko. Ray roa lasa raha miainy tsara ataovy miadakadana, ataovy miadana tsara, ataovy miadana tsara. Ray roa lasa raha miainy tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao. Avereny tsara zavady. Avereny tsara hoe ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra. Zay andidiako anao anio dia sandratra Jehovah Andriamanitrao ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao. Jereo tsara zany, jereo tsara zany. Ho asandratra Jehovah ho anao zy? Firenena rehetra. Ho ambony anaty fianakavianao? Kely loatra zany. Ho ambony eo amin'ireo olona miara-mivarotra aminao reo ve? Zany manko ny planinao zany. Zany tsy maintsy ambony eto. Non, tsy zay. Kely loatra zany. Ny ansa zany ambony anaty sampana anaty fiangonana, za miavaka indrindra amin'izay rehetra anaty sampanao. Zany mba ampopo zany teniko foana ny miavaka ao. Tenu ve tenen'Andriamanitra. Tsy ambony indrindra ao anatin'ny salle de classenao tsy zay. Fa ho ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao. Ataovy aleluia. Aleluia. Ambony amin'ny inona hoe zavady? Firenena rehetra amin'ny tany ianao. Aleluia. Andininy faharoa. Ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra izao. Amen. Ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra izao naverina raha miainy feon'i Jehovah Andriamanitrao ianao. Eo alohatsika. Samy hafa ny tenin'Andriamanitra sy ny feon'Andriamanitra.
Ny anankiray parole de Dieu. Ny anankiray voix de Dieu. Ny ray parole. Ny parole de Dieu na ny tenin'Andriamanitra dia ny soratra masina na Sainte Écriture. Mazava aloha zany sa tsy mazava? Raha mamaky Baiboly tsika dia inona ny vakintsika eo? Soratra masina na tenin'Andriamanitra. Fa misy koa ny atao hoe feon'Andriamanitra. The voice of God. Feon'Andriamanitra. Zavatra samihafa zany raha lasana bavy. Ny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra dia natao hitovizana, natao atsika rehetra. Fa ny feon'Andriamanitra dia natao anao manokana. Amen. Raha laza Andriamanitra hoe manamboara sambo ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra veny? Ho an'izy iny azafady? Inona zany ny anarany iny? Feon'Andriamanitra. Raha laza Andriamanitra hoe ndalo ianao mankany Egypte, avoay tao ny oloko. Ho an'izy iny? Sa ho an'ny Egypte tsika rehetra ve? Ho an'ny Moses. Nisy mpitory filazantsara ina iandro. Andeha hiampita renirano ry zareo tsy nisy lakana teo. Dia anao tahaka ny Petera hono izy andeha ambonin'ny rano. Nitsambikina avy any ambony izy latsaka anaty rano dia letika dia tsy hita hatramin'ny fatana. Satria Andriamanitra i Mose, iza Mose ty, i Petera no ny tenenan'Andriamanitra hoe avia ty manatona ty. Inona ny anarany iny? Feon'Andriamanitra. Fa tsy isika rehetra no hiaraka andeha ambony io rano ao amin'ny plage ao. Ndana mankany akatsepy. Iza mba ho any akatsepy dia andeha ambony rano. Tsy feon'Andriamanitra ho anao zany. Ka misy ny atao feon'Andriamanitra. Io feon'Andriamanitra io rehefa henonao dia io no mitondra anao miakatra. Io no mitondra anao mankany amin'ny plan'Andriamanitra. Amen. Feon'Andriamanitra ny nanaovako ny asa pastera. Wento lalina papa. Ary za tsy nafantatra koa reo pastera le izy. Fa nandre fotsiny aho hoe ajanono ny zavatra rehetra mamaly ny antsoka anao, mitory filazantsara ianao. Fa tsy mieritreritra koa reo pastera moa izany sa inona izany. Eny ampanaovana iny azy vao mahina hay pastera moa izy io. Fa ny feony no narahako. Alleluia. Ary tsy nanenenako hatramin'ny androany. Alleluia. Zao anefa sempotra ianao amin'ny fotoana manomboka tsy mandre ny feon'Andriamanitra intsony. Very eny amin'ny antsasadalana ianao satria tsy renao intsony izy. Izy nitarika anao andao hankaty ianao. Ary ny feon'Andriamanitra tsy resahany aminao izy rehetra eny am-panombohany. Dikan'izany ianao mila mizatra miaino azy foana. Fa very eny tena an-dalana ianao amin'ny fotoana tsy andrenesanao azy intsony. Ary zany mahatonga pastera marobe sempotra. Tsy hitan'izay atao, tsy hitan'izay ale. Satria nandre feo izy hoe mamaly ny antsoka ianao. Andao anao ny asako. Fa tsy nandre intsony izy hoe zao atao. Avance papa. Aza mandre ny feon'Andriamanitra moa nareo ahitanareo azy. Ry pastera malala. Motahiny tompo ande ianareo. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Hoy hoe alléluia. Alléluia. Hoy hoe alléluia. Alléluia. Ny nijoron'ny fiangonana fanay ny voninahitra zao dia feon'Andriamanitra. Feon'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Inona tsara zavady? Feon'Andriamanitra. Feon'Andriamanitra. Nisy feon'olona marobe tsy nanoko mihitsy. Nisy feon'olona marobe tsy nanoko mihitsy. Satria raha niaino ny feon'ireo olona reo potika voalohany indrindra ny antsoko. Izy taona saika nisy andefana ho any Diego tamin'ny taona 2013. Alefa any Diego tsy resy lahatra mihitsy ny fanahiko. Satria tsy feon'Andriamanitra. Ary le olona andefa ihany koa tsy raha aman-dreniko ampanahy. Fa misy zavatra tiany atao. Teo ihany le olona andefa fa za mihitsy tsy nandreo avy amin'Andriamanitra izany. Alléluia. Iza no potika eo, iza no ravy eo.
satria efa nisy fotoana nalefa tany amin'ny toerana tsy nanran'Andriamanitra tany feon'i Jehovah tsy nanany. Ary ny feony le olona nandefa ny teny mihitsy aleo alefany izy ahitany azy. Rehefa nalefa tany na devoly aza tsy nivoaka. Na ny devoly aza mafantatra hoe tsy ny raha nankaty aminay ianao zay tsy voaka. Tsy anao mihitsy ny tokony androaka anay fa olo-kafa. Na devoly aza mamaly. Za efa miteny mihitsy zavatra mitrangy eto androany. Izy zavatra mitrangy eto androany. Zatra le misy olona mitsipatsipaka sy ny tarany. Miala, tsisy ninino. Menatra tamin'izany. Fa tsisy olona malala hoe menatra izy io. Sady mandroaka devoly any tonga saina. Fa inona ary ty Andriamanitra. Mbola izy gizinikany. Izy zavatra hitrangy eto androany. Efa naparitaka ny sachet. Andoavany olona. Olona ray nandora. Naninona hoe zafady? Nanjora. Tsy haiko inona nampandora anazy teo, tsy haiko hoe nisy inona tao vady. Na ray nandora. Andriamanitra. Zay sahirana. Ary tena sahirana. Zay atao tsisy mety daholo. Na inona tsisy mety. Nisy fotoana mba nampitondraina sonambo. Hainareo sonambo Tsangantana zay mahay sonambo. Mba hoentinay any Tamatavy tia voto voandalana. Natao teo ambonin'ny tomobile. Tonga tany Tamatavy tsy sonambo tsony fa lasa zavatra hafa. Aleo tsy teneniko. Tonga dia tsy mety hohanina itsony. Tonga dia hafana ny paoziny azy. Andriamanitra inona ary ty. Zay atao tsisy mety. Manao fandarana amin'ny radio tsisy radio inonana izy ao an-trano. Satria amboariko avy any Tamatavy ny enregistrement dia CD-ny alefany amin'ny radio dia rehefa tonga le fotoana andehanan'le fandarana mandehandeha araky ny arabe mba miezaka mihaino hoe aizany misy mandefa le fandarana amin'izao. Misy mandefa amin'izay ao amin'ny misy trano mandefa an'le izy dia eo amin'ny sisisy lakory eo mihaino. Fa tsisy mahafantatra hoe mihaino fandarana inge izy io. Izy reo kovainy olona indray le radio Andriamanitra eo lasa indray amandeha rehefa. Mbola tadidiko nandeha nividy zavatra tao anatina tsena anankiray pino koa le mpivarotra. Tokony hiverina 500 fa tsisy fameo tsisy lamoneony. Andriamanitra raha mba fantatra ty olona ty. Manaraka pasteur omena izy fa tsisy lamone. Sarotra aminao niteny za io ange tsisy mihitsy. Tanao hoe raha vao tonga io sisy io zavatra tsy manjary io mitarika namany. Tsisy mety zay rehetra ataonao. Miantso olona ianao amin'ny radio tonga ao an-tranonao izy ianao indray ny menatra. Andriamanitra inona koa ny ataon'ny reto olona eto aty an-trano aty. Satria na seza hipetrahana aza tsisy. Eritrereto raha vao tsisy seza hipetrahana nge na sio lasa atao seza. Ye bidon. Misy ekany. Mandeha ny bidon jaune. Sarisaromana lamba kely fotsiny. Rehefa tonga ao an-trano vahiny dia ampitana. Tandremo so lavaka io. Tonga dia latsaka tonga dia any. Tsisy mety. Maina. Satria tsy nitarihan'Andriamanitra tany. Dinio tsara nge. Raha ozy Andriamanitra tamin'ny Mosesy ndana mankany Egypta vao tao ny oloko. Lasa izy ankany ho any Kanana. Mahita fagagana any ve izy? Tsy mahita. Ahita herin'Andriamanitra any ve izy? Tsy mahita. Ahita famatsian'Andriamanitra any ve izy? Tsy mahita. Say
misy taona nge ny olona mandeha any amin'ny tany tsisy Andriamanitra. Tsy Andriamanitra ny tsisy fa Andriamanitra tsy miaraka aminy any. Zay ny mazava-dehibe ny feon'Andriamanitra. Zay ny natonga natahotra raha tsy sokafako ty fiangonana ty ka naiky ny feon'ireto olona reto na iantoka anazy reto olona reto tsy avelona anahy. Tsisy lanitra omaniny anahy. Tsisy famatsiana omeny amin'ny fanimpoko. Fa rehefa Andriamanitra ny miaraka amiko na iala anazy nareo satsy verza. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Enao asain'ny fianakaviana miala anaty fiangonana io sao ary mba fiangonana nitondran'Andriamanitra anao ty. Avita iantoka anao mandrakizay ve izy? Avita nomeny le planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ve izy? Avance papa. Eno tsara niady lalovanao tsy proof fa tsy avy amin'Andriamanitra ny lalanao. Foritan'ny hoe maina ohatrany hoe déconnecté zany ianao azadino fa tsisy Andriamanitra miaraka aminao zay. Mora fantatra rehefa avy amin'Andriamanitra niady ary mora fantatra rehefa ady tsy avy amin'Andriamanitra. Niady avy amin'ny tompo misy fifaliana foana miaraka ao aminy ao. Alléluia, alléluia. Mamatsy anao fifaliana foana Andriamanitra. Mamatsy sikitsiky eny amolotro eo foana Andriamanitra. Matsiaro miaraka amin'ny foana ianao nanaty lavaka azy. Alléluia. Jonange ny ran'Andriamanitra ho any Ninive. Nankaiza izy? Tarsis. Nandeha sambona kany Tarsis izy. Sambona businessman. Sambona mpandraharaha. Miaraka amin'ny entany reo olona reo andeha hivarotra tsy haiko. Tsy avy izy andeha Ninive. Fa lasa izy nankany Tarsis. Natory izy any ambany sambo any. Jerena tonga amin'izay ny tafio-drivotra. Kireo olona mpandraharaha reo manana ny Andriamanina. Ary nivavaka tamin'ny Andriamanina alohany andeha mitondra ny hodiny. Manana ny boussole spirituelle. Ireo olona ireo. Ary mandray mialoha reo raha misy zavatra hitranga. Hoe zao ny tranga. Fa jerena nisy tafio-drivotra. Amelany sambo dia ozy reo tsy normal zao. Misy nanota tamin'ny Andriamanina ato amintsika ato. Iza. Dia rehefa nydinihana nataony analizy tsy eo. Tsisy amin'ireo olona miaraka reo. Antao jerena sao dia misy mbola olona any ambadibadika any jerena i Ninive. Jerena i Jona hita mihitsy hoe miaino ianao. Sao dia mba hainao ny nanota tamin'ny Andriamanitra ao. Sao dia mba hainao ny tsy niaino an'Andriamanitra ao ka namaly ny Andriamanitra ao mahatonga an'izao loza izao. Eno izy Jona za io. Fa za io ny rahana ho an'ny Ninive hitory filazany tsara. Anao evangelistra ny rahana za miaraka aminareo ato anaty sambo ato. Tsy maintsy esorinareo ato zay vao milaminy ty sambo ity. Hitanao zany raha vao tsy any amina ny ran'Andriamanitra anao ianao. Tsy ahita vahaolan-drany mihitsy ianao. Niza anampy anao ampindram-bolanao. Zay mampindram-bolanao milentika. Zay ampindram-bolanao milentika. Zay ampindram-bolanao milentika miaraka aminao. Zay anambady anao milentika miaraka aminao. Zay olona iara-iasa aminao potika miaraka aminao. Satria tsy any amin'ilay hitondran'Andriamanitra ny hitondrana no andehananao. Ary zay ny mazava-dehibe ny délivrance io. Satria raha mbola tsy afaka ny devoly, misy fotoana ny devoly mibitsika aminao ihany koa hoe sao atao. Ka feo any devoly no arahanao, rehefa iny no arahanao potika ianao. Misy fotoana ange ianao anatina blocage be io. Asana devoly io, asainy mampiasa vola amina million marobe. Misy amin'ny tehany azy tsara. Famarinana papa. Maheno anavy ianao? Maheno. Misy madama anankiray tany Tamatavy. Izy tsy mivavaka. Izy tsy manana an Jesosy. Izy maloto fo. Izy miady amin'ny olona. Izy manana alahelo amin'ny ray aman-dreniny. Nindram-bola tamin'ny olona. Ampiasa vola be. Naka entana maro be. Enao sady tsy manana n'Andriamanitra ny maloto no miady amin'ny ray aman-dreninao no ampiasa vola be. Potika. Tsy nasany voaka ny trano. Ny entana tsy lafo. Ny volan'ny olona tsy niverina. Inona sisa azony atao? Matory eo ambany latabatra isanandro satria mahatsapa tsy tiany olona. Mitomany, milonjolonjo. Potika ny fiainany. Amporosiny devoly ampiasa vola be ao anatina devoly be. Zay ny mazava-dehibe n'le vavaka andavanandro eto e. Raha ianao mbola mila vavaka fanafana, tsy ampy anao ny ray mandeha isan-kerinandro. Tsy ampy anao ny ray mandeha isan-kerinandro maka ty am-piangonana. Avance papa. Averiko. Raha ianao mbola mila vavaka fanafana, tsy ampy anao ny ray mandeha isan-kerinandro maka ty am-piangonana.
fa mila mangetaetan'Andriamanitra ianao isanandro amin'ireny fotoana mavaka ireny, ary mila atao délivrance ianao, tsy tonga de mody rehefa mirava. Eny fa mety ao anatin'ny manao asan'Andriamanitra mpiandraikitra ianao, ny andraikitra tsy mampiala devoly. Famarinana papa. Ary tsy tokony homenatra ianao zava-mpiandraikitra be ty ve mbola hitsipaka. Enatra ve no tsy andraisanao fanafana. Misy fotoana azy ianao rehefa tonga ny vavaka fanafana, afaka miteny amin'ny namanao mihitsy za hoe tsy ho namanareo androany fa za mila fanafana za io, hitady an'Andriamanitra aloha za androany, ilainao zany. Alleluia, fa mila teneninao mazava amin'ny namanao fotsiny. Mafy loatra hoe ny mahazo ana, za teo afaka, androany aloha tsy miaraka aminareo amanao ny oaso io, fa za hitady an'Andriamanitra. Alleluia. Satria misy aminareo nge enjehny olona ny amin'ny vola, enjehny olona ny amin'ny trosy. Everina fa tsy baraka be raha tonga eto ny olona iandry anao irava. Avance papa. Enao miaraka amin'ny akanjo tsara anaovanao alain'ny olona baraka eo ampiravana eo. Tato enao ny dera, tato enao nandiha, rehefa mirava eo madama era mise abay volako. Efa nisy zavatra zany ange teto. Zany tadiavin'ny zareo, misy olona pasteur nanako vola ao aminareo ao. Ity ny numéro an'le olona dia mba hatsoa izy amin'ny maray aman-dreniny anao. Fa za tsy baiko ny olona amin'izany, dia za tsy miantso mihitsy fa zay ataonao any ataonao, fa ny anjarako eto mampianatra. Fa rehefa tsy anaraka koa dia voany. Sa tsy marina kosa ve zany? Marina papa. Ka le zavatra ampianarina ve tsy aranao ka izany tsy voy ianao, na arova akoatriny ahoana ianao, fa rehefa tsy aranao ny fampianarana vo foana ange ianao e. Famarinana. Mahitsy loatra ve zany raha lasana bavy? Zava-misy papa. Sa ho vaiko amboamboariko ve? Efa izy mihitsy papa. Misy anabavy tany Amoramanga. Lalana tokony vita 20 minitra, misy adiny ray izy vao tonga ao am-piangonana. Dia nanontaniana fa ahoana mihitsy ary iny anabavy iny, dia misy miteny amiko hoe dada iny ange, maro be ny olona manana vola aminy, dia misy lalana maro tsy andalovany. Ohatra fotsiny zao tokony andalo ery amin'ny bazary ery izy dia miody raha ny ambadika be any izy, efa very 4 minitra zay. Ary zany ohatra tsy maintsy ohatra ny bibilava ianao rehefa mandeha ny lohanao aloha voakanao voalohany, so iona amin'le olona. Raha misy olona mitovitovy famindra aminy, izy iny. Mitovitovy tari aminy, izy iny. Raha lasana bavy azo atao sangy ty fitadiavana an'Andriamanitra ity. Ataovy zay afaka anao. Aza mizesizesy tamin'ny akanjo raha tonga eto, fa zay afaka anao atao. Aza mizesizesy tamin'ny andraikitra rehefa tonga eto, zay afaka anao atao. Ataovy alleluia mafy zany. Alleluia. Lazo mafy hoe ya. Lazo mafy hoe ya. Alleluia. Raha mbola mila ny vavaka fanafana io, natao anao ny alatsinainy, ny talata, ny alarobia, ny alakamisy. Tadiavo Andriamanitra, satria nampiasa volotriny ahoana, tsy tafavoaka zany ianao. Iza no nilazan'izany? Le nataonao reny ka. Le nataonao reny no milazan'izany. Firy aminareo moa tsy mety tafavoaka. Nanao an'ity indray, gargoty 0. Varitra lamba 1,5. Satria nisy nohanina kely. Panera misy tanina 600 millions. 600 millions. Fa miaritraritra mihitsy anao an'izao. Jerena tsisy toyany. Iny indray. Drakaka ny ambato boeny. Tratrana fermeture ihany. Fermeture na drakaka. Atao sekretera jeneraly any amin'ny fambolena onko. Eden project. Fa nisy olona napiditra anao zany tao dia anao sefosefo ao. Herinandro dia afaka.
tsy mandatsanao akory ara miteny an'izany. Inony ny ray hiara iasa amina vazaha andefa entana any ivelany. Misy olana ny ray tao dinio tsara, zay ataonao misy olana, zay ataonao misy olana, zay ataonao mijanona, tsy re olona miaraka aminao reo no mivadika. Tsy hainao no halan'ny olona fa ao aminao misy zavatra tsy mety ao anatinao ao. Avance papa. Raha tsy miala iny tsy mety ho fiainanao eo. Ary raha mbola ao iny misy fotoana iny mamoaka feo, misy fotoana iny miteny, mibitsika, manolo-tsaina ratsy ianao dia mitondra fampitehana dia voaroaka miala amin'ilay edenanao ianao. Aza atao sankisanky ty fotoam-bavaka andavanandro ity. Tongava eto mitady an'Andriamanitra. Amen. Ataovy aleluia zany. Alléluia. Tongava eto alatsinainy hitady an'Andriamanitra. Talata hitady an'Andriamanitra. Larobia hitady an'Andriamanitra. Alakamisy. Na milaza aza ny olona hoe enao io moa miasa any an-tany masajy any e. Ambarao papa. Satria misy olona nge miteny an'izany ianao hoe andro atoandro be io ianao miaraka amina poketra mipôzy mandeha ahy amaziny. Izy iny ma miasa tany masajy any. Misy olona mavita mandeha bajaji mihitsy manaraka anao hoe andeha ho aizy izy iny. Satria misy olona nge tena le miditra amin'ny fiainan'ny olona mihitsy no mahafinaritra azy. Famarinana papa. Ozy le fiteny zay aime entrer dans la vie de quelqu'un. Avance papa. Avance papa. Misy olona zany mihitsy no mahafinaritra azy. Fa zararahina ninina tenen'ny olona any. Zay afaka anao atao, zay afaka anao atao, zay afaka anao atao. Natao anao io fotoana andavanandro etory lasena bavy. Natao anao, lazao namanao natao anao io fotoana io. Natao anao io fotoana. Enao nge rehefa tsy tonga afaka janona io e. Zay nanajanonako ny latsinainy maraina sy ny talata maraina satria za manara-maso eo. Jereko raha la plein temps reo ihany eo. Reo ihany ny fandrondroka eo. Miala! Avance papa. Irandray olona telo ny pino farazalany mameno an'ilay izy eo. Fotoana miditra eo dia mitsikily dia mijery. Aleo ajanona any ty ohatra ny manadala olona izy ty zany. Tsy azoko nareo ve tsy aton'ny olona sa ny olona ny kamo. Najanona dia alarobia mbola manara-maso koa amin'ny alarobia maraina amin'izao. Raha tsy ho tonga ianao dia ajanona koa io. Firy ny fiangonana manao délivrance eto Mahajanga. Ary firy no mivoha isan'andro. Misy saora an'Andriamanitra ianao raha mbola misy manampy anao. Misy saora an'Andriamanitra ianao raha mbola misy manampy anao. Alléluia. Misy saora ny Jesosy ianao raha mbola misy manampy anao eto. Alléluia. Averiko natao anao io fotoana andavanandro. Alatsinainy talata alarobia alakamisy io. Sainy mahatonga azy amin'ny roa dia efa mirava. Mba mbola andehananao amin'ny toerana izay ho alehanao rehefa avy eo. Azavarina amin'ny tsilailay ao an-trano amin'izany atoandro be izany. Tanay problème anao nge tahaka ny tendrombohitra e. Nefa ianao matory atoandro. Torimaso atoandro. Tanay vary tsy ampy laoka io no hijanonanao atoandro ao. Vary tsy ampy laoka io, vary tsy ampy kabaka io no hijanonanao atoandro ao. Tsy mahafoy an'ilay sakafo atoandro. Avance papa. Mahitsy loatra ve zany? Mazava sa tsy mazava? Mazava. Lazao aminamanao ary vary tsy ampy kabaka io tsy afoizanao tsy andeha hivavaka atoandro e. Misy olona tsy olana aminy mihitsy maraina izy misakafo hariva indray izy vao misakafo any an-trano. Mihinana goûter eny izy dia mitady an'Andriamanitra izy na tsy fantatra hoe inona ny ataony amin'ny harivariva iny. Meyafaka. Zavatra mila fantatrao manko dia zao. Enao no mpamatsy an'io fiangonana io aoriana kely eo rehefa tena afaka. Amen. Enao no mpamatsy an'ity fitoriana filazantsara ty aoriana kely ao. Amen. Alléluia. Maro amin'ireo olona manana fiainana stable atao anatin'ity fiangonana ity reo. Tany aloha tany tao anatina blocage. Ary namonjy fotoam-bavaka isan'andro. Isan'andro. Raha mbola misy koa ny atao hoe atoandro tonga ato reo mitady an'Andriamanitra nanomboka ny fiangonana.
nanomboka tamin'ny sokafan'ny fiangonana. Rehefa nisokatra tsara ny fiainany, stable ny asany, tsy dia manana fotoana izy andehanana amin'ny atoandro fa manomboka mamatsy ny asan'Andriamanitra amin'izay indray izy. Alléluia. Zay no ataonao zay raha sainam-pavy malala. Amen. Misy aminareo nge marava atoandro tsy tokony andeha ody mihitsy fa andeha hivavaka e. Hainao, zay no mahatonga ny sasany ange. Isaky ny misy fanetrena mafanafana iny amin'iny izy vao mihetsika. Misy zavatra ihany mihetsika ao fa tsy voadona tsara. Satria izy variana, izy mieritreritra hoe efa afaka. Tamin'ny voalohany manko izy io mbola maro loatra izy tao feno. Vao miteny hoe amin'ny anarany tonga dia yey! Satria feno loatra izy tao. Io teneniko amin'ny rahalareo, misy an'ilay olona zay hoa, nen'inona teneninao mihetsika foana izany hoe piso. Telefôny. Nen'inona teneninao mihetsika foana. Efa narako maso mihitsy zay teneninao varavarana. Teo zay mivaza olona moa ty olona ty sa devoly sa inona. Tany maison de la culture zany. Zay teneninao eo. Aombozinao. Fa mitenenao misy olona eto amin'izao fotoana zao. Fa inona. Tena marina nge zavatra resako anareo zany. Vao niona taminay mihitsy le olona omaly dia ozy tamin'ireo tsy haiko izy tamin'ireo ny resahako. Io pasteur Matoky. Io zay teneninao dia mihetsika foana eo. Mangamasaka ozy ianao. Anakirory zareo. Dia vao manteny vao maneno ny anakiray dia maneno koa le ray. Fa io tsy mety miala mandavan-taona. Dia misy fotoana amin'izay tsy ohatry zany intsony le izy. Fa efa maromaro ny miala dia nisokatsokatra ny fiainanao. Ny fiainanao mitsokatsokatra fa ianao kamo mandeha mivavaka. Tsy mandeha ianao raha tsy zany ho mitory teny. Avance papa. Zava-misy papa. Rehefa i Pasteur Isidore no mitory teny vao présent ianao. Dia io zavatra io nefa foana mbola bloqué ny ampahany marobe amin'ny fiainanao. Fa ianao kamo ianao andeha hitady an'Andriamanitra satria efa nisy zavatra nisokatsokatra ao. Misy contrat lehibe miandry anao anefa efa miantona. Misy vola be miandry anao nefa efa miantona. Misy fitahim-be miandry anao nefa miantona. Fa raha miala io zavatra io dia mitonga io fitahim-be miandry anao io. Amen. Sareko tsara ny amen nanao zany. Amen. Sy mirefitra tsara ny amen nanao zany. Amen. Dia zay amizay mahatonga rehefa mafanafana ny fanatriana, tratra amizay dia enao mandoa. Dia matsiary maivamaivana. Raha misy zavatra ohatran'ireny verifiao mihitsy. Raha ohatra ka nandoa ianao tao anaty fotoam-bavaka, nisy fietsehana aza misaotra, vita misaotra an'Andriamanitra fotsiny fa manatona. Manatona. Manatona nana, manatona ny maman. Mba fantaro hoe fa naninona ianao no mbola nandoa. Za hoe tamin'ilay fotoam-bavaka tamin'ny sabotsy, tamin'ny sabata, na tamin'ny alady, tamin'ny ianao ny teny zavatra ohatr'izao, tamin'inona hoe? Zany ilaina daholo zany inona ianao nandoa sa bevoka ianao io. Ny bevoka tsy mila nanontaniana fa naninona nandoa satria le zavatra ny anaty any mahatonga an'ilay mandoa. Fa raha mba nandoa ianao mila fantarina hoe inona ny nampandoanao. Raha ny manitra olona ve ny tsy zakanao? Sa nisy fofona tsy zaka? Lazao ny namanao. Nisy taona ve ianao nandoa tanatina délivrance hoe? Raha eny ny valina. Inona ny nampandoanao hoe inona? Zany ange mila fantarina e. Nisy olona Versailles na nivavahanay tany Tuliara. Dia ozy le raha niaraka taminay tetsy. Miala ny fanana blocage. Ty raha namany ty koa adaladala. Inona zao ny blocage roanao amin'ny olona. Le olona Versailles nako blocage ny roana.
Tanao misy zavatra tsy mifandray mihitsy. Fotoana manome fisy ny rahalahy indraindray eo ambony ao. Mbola tsy azo akory ny fiasa. Fisy, miala! Inona moa io alanao io zao? Kinona ny antony nanadiadirana azy adiny 4 minitra teo? Dia nisoratana teo inge ohatra ny any amin'ny doktery. Misy ny teo consultation. Ny consultation nge tsy voly. Fa ny consultation zany a mandinika inona zavatra mahazo anao sy ny tariny. Zay ny teo consultation. Fa ny frais de consultation vola zatsy zay. Sy pasteur manko manotoro teny amin'ny télé ndray. Tongava fa tsisy consultation. Kinona ny indianany olona tsy consulteny izy. Avance papa. Ilaina nefa tarana an'izany. Misy olona nge miteniteny foana e. Misy mpanao délivrance nanala rein. Miala ny rein. Io rein io zany veriny fa aretina. Sa aretina ve ny rein? Ka antanio ary alony namanao dia valio mazava. Misy rein anao sa tsisy hoe. Zareo misy mandangy za tsisy. So de rein zany mahazo anao zany za tsisy rein. Avance papa. Misy manroka fanahy ny fanambadiana zany daholo. Miala ny fanahy ny fanambadiana. Andriamanitra inona koa ty fanahy ny fanambadiana? Ho ataonao mopéry olona io. Ka mila fantarinao hoe inona le nampandohanao. Iny am'izay no entinao manantona anay tamin'ny anao ny teny zavatra ohatran'izao dada hoe. Tamin'ny anao ny teny zavatra ohatran'izao nioka nandoha. Dikan'izany iny zavatra iny zany mbola mahazo anao. Iny am'izay no tetitetsika iny. Rehefa roany iny mbola ao, iny am'izay soratana hoe mila fahana amin'ity zavatra ity izy. Dia rehefa nomena fisy ianao, dia mba harao am'izay le zavatra. Asainy ianao zany mandeha ny amin'ny mpanao délivrance, mandeha ianao mankany. Reo za tsy hoany fa leneo na taminao nefa zava-dehibe tamiko. Nefa manaraka mbola mietsika koa ianao rehefa avy ao. Dia zay no mahatonga anao tsy mety afaka. Te hamonjy ianao androany rahalasana bavary tena te hanampy ianao. Sy renareo hoe fitiavana ny zanan'izany amin'izao fotoana izao. Alléluia. Maro aminareo nefa tokony hiakatra be, tokony handroso be. Fa misy karazana falaindainana mitady an'Andriamanitra. Ohatry nefa mahita anao efa metimety efa manjarinjary. Kanefa raha mbola ao io fanahy io nge, io no mitarika anao miala olona, tsy tia olona, manohitra aza indraindray, mitsovalambalana aza indraindray. Iny feon'i Jehovah iny, mila afaka tanteraka io. Amen. Zany pepe kelin'ny soroky ny namanao, zany Zany ny mpiandro koa mila mafy be nge. Misy olona nge fa presaka e. Raha vao iranina mandray anaty sisy zavatra tsapako mihitsy. Famarinana papa. Lamosiko indray ndao pepeny foana. Miala wa miala. To. Hozy le raha nabavina nantonata tany io zavatra roany zareo amiko pastera, tsisy zavatra ao anatiko daholo io na nyray azy. Ndry miala ny fanahy manambady, za tsisy an'izany. Miala zao, miala. I olona io nge miaino e. Za zao raha roana devo le enoko tsara, inona ary le roana amiko. Anisy taona mba nandeha roana devoly tamin'iza vao nafanafana fotany aloha tany. Kitikitiany rana bavy ndray aho. Miala amin'ny rana d'Isidore. Miala amin'ty rana d'Isidore ty. Te ime am'izay satria amitendako. Miala amin'ny rana daty. Dia rehefa manao an'izao dia veriny fa devoly mihetsika. Tratra, miala. Tsy niverina fa noroany tsony aho. Ka izany olona hiverina aminao ko zany ny ataonao.
Mila feno herin'Andriamanitra tsara koa ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Mila feno fitiavana olona, mila feno fitiavana olona. Amen. Mba manontany nanahoana ianao teo, nanahoana ianao zao. Mba ialana am'izay le avy nianjera iny dia atsangana dia nanahoana ianao zay. Fa nga rehefa avy nanjera dia nilamina. Aleo afaka tsara zay tonga ato. Amen. Enao mangetaeta fanafana, ny mpanompon'Andriamanitra koa feno herin'Andriamanitra tsara. Amen. Manomboka zao ary ho anareo zay mbola mandondoa reo misy fietsehana fanahirantsareo. Farafakeliny ianao. Ankoatra ny sabotsy mba misy 2 andro farafakeliny andehananao mamonjy fotoam-bavaka mba intelo anatina herinandro. Ho afahana ianao. Amen. Afahana ianao. Enao nge rehefa afaka mahafinaritra be mihitsy. Alléluia. Sokatra ny fiainanao tahin'Andriamanitra ianao ataovy alleluia aza. Alléluia. Mazava sa tsy mazava zany. Mazava. Na ny pastera samy pastera za afaka mifampidélivrer. Iza moa laza aminao fa rehefa pastera dia tsisy devoly. Famarinana papa. Iza ny laza taminao fa rehefa vadina pastera dia tsisy devoly. Mifampidélivrer. Sa tianao io fiainanao bloqué feno aizina tsy mandeha io. Maro aminareo reo tokony efanana tomobile. Amen. Ho anareo rehetrarehetra zany maro aminareo tokony efanana tomobile. Amen. Maro aminareo farafarasiny tokony efanana moto. Amen. Maro aminareo tokony efa vidy tokotany. Amen. Maro aminareo reo tokony hanana fotodrafitrasa matanjatanjaka. Mampiasa olona ataovy alleluia. Alléluia. Panafinaritra tamin'ny lerana bavy anankiray. Tonga nandeha nisaotra natao birao izy. Na fitahinana nataon'Andriamanitra tamin'ny fahasalamana azony. Dia mbe ho vola mba andeha isaorako an'ny pasteranay tamin'ity zavatra nitranga tamin'ny fiainantsika mianakavy ity dia nomeny vadiny vola izy. Toy izy tamin'ny inona moa ny asanao? Ianao hitako ary ananina foana. Zaho izy manao cache-point izy fa tsy zany eo fa za mampiasa olona. Dia afaka mandeha mivavaka tsara izy isanandro eto fa mampiasa olona izy ihany. Mety zany. Alléluia. Alléluia. Mampaty patron ohatry zany daholo nareo mianakavy. Amen. Lazao ny namanao afaka mampiasa olona ianao e. Afaka mampiasa vola ara-dalàna ianao. Afaka mampiasa fa ianao mitady an'Andriamanitra ty am-piangonana hoe. Fa ianao mitady Ty ahafantanana mafy be ao an'Andriamanitra. Zay io. Na pastera azy mifampidélivrer fa tsy isaka miresaka dia fananiany eo foana. Mifampidélivrer. Zay samy paster reny fotoana mifanatona mifangataka délivrance. Eo raha mba asio kely indray fa sao dia mba nipitipitiany a. Avance papa. Nangovotra ny tanako indray mandeha zay sy raha aman-dreny be nangataka délivrance tamiko pastera. Da ho any an-tendrombohitra raha ohatra ka izany fa tena mangovotra ny tanako. Za hoe ny délivrer anao ataovy Pasteur Isidore azy ataovy fa tsy maninona ataovy. Ataovy fa tena mila vavaka. Tanao na pastera aza mila an'izany. Kinandray tsika ne mbola tsy lasa lavitra akory dia fa ohatry nefa tsy ilaitsika tsony zany e. Na repetera reny aza mbola nisy. Ho anao Jesosy. Hanivoky ianao ry Satana satria itenenan'i Jesosy, itenenan'ny Satana i Petera. Feo an'ny Satana ny nohon'ny Petera. Toy Jesosy hanivoky ianao ry Satana. Mbola tratra koa Petera fanoroana. Ry Simona ozy. Ino Satana? Ikororokany? Ikororokany inona? Ikororokanao tahaka ny vary, tahaka ny vovoka. Mahandrosy be mihitsy rahalahy. Ikororokanao tahaka ny vary, io lofo ikororokanao tahaka ny vary. Nefa zao aza nivavaka anao mba tsy ho levona ny finoanao. Tonga koa Satana fanoroana tamin'ny Petera. Nefa ry Petera mafana fo be isanandro miaraka amin'i Jesosy. Lazao ny namanao na ny apôstôly aza mbola nikororoan'ny Satana hoe. Na ny apôstôly aza mbola nikororoan'ny Satana.
ho anareo mpanao délivrance reo no fampidélivre nareo. Inandray nge henatra ny tsy mahafaka anao nefa rehefa mivavaka ianao mandrezatra ihany any. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala. Fa masy ny olona amizay anao dia ohatry ny olona tena efa tsisy neneniny intsony. Hiala sa tsy hiala? Ka maninona raha manantona ray amin'ny namanao io mba hivavao ah. Io mba hivavao mba manararaotra namana roa sy telo efatra. Io mba ataovinareo mihitsy aloha fa tena misy tsy milamindamina amin'ny fiainako. Andao raha lamba samby ho afaka. Amen. Andao mba samby ho afaka ranabavy ataovy aleluia zany. Ny mpivady tokony fampidélivre. Enao mivavaka ho an'ny vadinao midélivre ny vadinao, midélivre ny zanakao. Fa raha mbola io devoly io tompoko, tsy mety ny fiainanao, tsy mety. Io nge nitondran'Andriamanitra anao tato e. Misy sasany nge miady mba tsy hetsika. Misy olona ivavahako ambony eo ajorony mahitsy tsara mihitsy ny tongony. So menjera. Tanao mihitsy hoe miamboarina, toerina. Fangazo atao an'izany io. Atele monge io zavatra te hivoaka io e. Misy sasany nge tsy avoakany. Sy atele avoay. Tsy fohinao ve? Zavatra misy nge zany zavatra resako anao zany. Hitanao te andofa tsy avoakany. Fa nga io afaka. Raha ohatra ka andeha tomobile anao azonao tazomina io. Misy taona le mandoa tomobile reny afaka tazomina io. Hinanana notamine io. Fa devoly voaka tsy afaka hinanana notamine. Tsy afaka tazomina, mila avoaka anao io. Raha ohatra ka anatina vavaka reny eto mbola tsy délivrance te hivoaka io tsy sachet aza tazomy zany fa ndahana mandeha voaka ny ambadika any. Aleo afaka ianao. Manomboka eto mahita olona tsara mamonjy fotoam-bavaka andavanandro tonga eto amizay izy alatsinainy atalata. Amen. Alléluia. Amen. Farany. Menoa amizay ny feon'Andriamanitra. Amen. Araka ny resako taminao teo nanao zavaka fa ratsy ny feon'Andriamanitra. Ary misy devoly mamily lalana. Enao anatin'le mafana be mihitsy no avila lalana. Ozy le rahalahy anankiray. Entoako ny fiainanao rahalahy Isidore izy. Ataoko numéro 2 ke enao. Entoko ny mombamombanao rehetrarehetra fa andeha tory filazantsara any ambany voatra antsika. Amidiko ny entako rehetra. Dia za koa mahita anao mpitory filazantsara lehibe sogoavambe a. Dia ny fanandrifindrify amin'ny visionko le izy. Tena efa ny ambaleny ny entany rehetrarehetra ny salon ho amidiny. Fa lasa andeha tory filazantsara zay mirahalahy. Fa tery amonjy fanan'olona. Tandremo fa mamitaka io devoly eo raha lasa nabavy malaka. Indrindra fa ianao andeha lavitra io. Amen. Mamitaka io devoly io. Dia za isanandro rehefa mahita nany amin'le toerana resahany. Zay za tontolo hitako. Dia ohatrany manome hery anahy. Ohatrany efa ry ananiny zay zany. Kanefa any anatin'ny foko lalana misy tahotra kely. Zay ny ahafantarana fa tsy avy amin'Andriamanitra io. Na resy lahatra zany 98% ny anatinao fa misy 2% tsy resy lahatra. Iny 2% iny ny feon'Andriamanitra iny. Alléluia. Misy aminareo ange. Alaiko vady ianao. 97% resy lahatra. Hoentiko any andafy ianao. Toy izany wow. Ohatrany efa mahita anao manao selfie amin'ny aéroport ivato sady ianao. Fa andeha. Ary efa nisoratanao mialoha légende. Ty ny titre ny publication ako. Bye bye Madagascar.
fa misy 3% tsy resy lahatra. Alléluia. Misy 3% tsy resy lahatra ao. Iny 3% iny feon'Andriamanitra iny. Iny misy tahotra kely iny. Iny misy tahotra kely iny mampafantatra anao hoe simba ianao raha hiditra amin'io, ravy ianao raha hiditra amin'io. Fa le 97% iny zesta daholo iny a, miaraka amina eboebo, miaraka amina seoseo rendrarena sy rehaka ary fafinaretana. Alléluia. Zay. Anindry olona zay ny anatin'iny 97% tsy ndraiky ranony. Hividy trano za dia asiko piscine eo devant eo. Nefa ny ara-pananao matahotra n'io simba sy potika rafo. Misy zavatra ohatry zany raha lasana bavy malala. Misy fanapahan-kevitra mahatonga anao miadiny tsaina tsy mahita tory. Ary ny ankabeazan'ny olona mampirisika anao sy mandresy lahatra anao. Fa vitsy ireo milaza hoe tsy izy io tsy mety io. Ary ny afantarany hoe tsy izy koa hoe tsy sahanao ny manontany anay. So miteny zay hoe tsy izy io. Satria ny tena mariny ianao efa volony. Avance papa. Fa lazaiko anao fa nahafinaritra amboalohana azy io. Rehefa tsy feon'Andriamanitra tsy ahita ny edeny ianao. Voaroka miala ny edeny ianao. Be dia be nge sempotra fa nandeha tamin'ny lalana tsy nitondran'Andriamanitra anazy. Tamin'izay moana fana fohery, tsy tana mihitsy. Fa ny mpiara mivavaka ny fady anina satria mahita ihany reo hoe ity rahalahy Isidore ity hoentin'Andriamanitra lavitra. Nefa fitahan'ny devoly izy ity, fitahan'ny hafanampony izy ity. Misy mitondra mambavaka maraina mandra-parivo ny andro. Dia ny hafarany tsy resy lahatra aleo atsy andeha. Teo izy reo hey, misaotra Jesosy mambavaka. Alléluia. Lazao ny namanao saika simba ianao e. Saika simba ianao. Dia lazao izy raha tsy teo simba ianao manaraka hoe Raha tsy teo simba eno itsara ny feon'Andriamanitra hoe. eno tsara ny feon'Andriamanitra. Be dia be ny zavatra hanimbanao, na fanambadiana io, na asa fivelomana io, na ara-panahy io. Misy feo koa tsy feon'Andriamanitra fa feona devoly ange, miteny koa indraindray hoe zao atao, zao atao, zao atao. Tenena aminay ihany raha misy feo tsy matimatinao lolo any. Fa ny devoly koa mba miteny amin'ny olona. Na i Jesosy azange ny tenenana devoly, kenao ve ny tsy tenenany? Famarinana papa. Jesosy ange ny tenenana devoly. Nefa ny fadianina 70 andro sy 70 alina any amin'ny fahamaranana azy mihitsy ny devoly no miteny aminy. Devoly mampahita fahitana. Misy nofo, devoly no mampahita azy fa tsy voatery Andriamanitra. Misy feo, devoly no miteny fa tsy voatery Andriamanitra. Misy fanapahan-kevitra raisinao, devoly no manome azy fa tsy voatery Andriamanitra. Any amin'izay tsy takatrao mba manontania ny ray aman-dreny am-panahy. Amen. Ary raha voaroahana devoly ka tsisy zavatra mihetsika, aza amin'izay sy tany ambadika, délivrena inga fa tsisy nenenina mihitsy. Misy devoly tsy hitanao maso ny voahany, fa tao ambadiky ny vavaka fanafahany maikila firehatra izy. Alléluia. Misy zavatra nge rehefa mirehatra mamoaka feo e. Popopopopopopopopo. Fa misy zavatra rehefa mirehatra tsy hainao ny feony. Sa tsy zany? Sana mihitsy. Dia ohatran'izany koa ny devoly. Fa tsy hoe ino ny tenenanao rehefa avy eo, nantsoina dia ny vavahana délivrena. Ny eritreritra hita inona angary zareo? Reny olona reny tsisy tavela anaty fiangonana ary potika sy ravy. Nefa ny fiangonana mitoy mandroso foana. Alléluia. Misy devoly mamitaka ny olona miresaka fanahy. Misy teny tsy fantatra tsy avy amin'ny devoly indraindray. Hozy le rahalahy tany Amoramanga. Tamin'ny fiangonana nisy anay tany aloha manko tsy niteny amin'ny teny tsy fantatra. Tsy mahazo bedy raha vao miteny. Fa ianao mivavaka manokana manginginany tsy maninona.
fa anaty fiangonana tsy mety tsy mahazo mihitsy lalàna mihitsy zany de rehefa tonga tato amin'ny farainy voninahitra liberena mihitsy miteny tsy fantatra. Alléluia. Niakatra tany tendrombohitra zay tany Amoramanga be de be ny teny tsy fantatra dio za le rahalahy ny teny daholo zareo jereko na ataoko koziny ana roka apokarity demola jereko reo ozy manao daholoko tsy mamorona hidirany devoly eo anao raha mamoriporona eo ka nisy olona tsy haiko teto Majunga teto zany ny teny fantatra ma-augmenta ny naverimberina ma-augmenta mangazo manta mamorona misy ny sasany milaza fa raha vao zavatra tsy miala ao anatin'ny saina no de avy amin'ny fanahy masina. Ora lasana mbavy mpaminany nanomoko vinandray ianao zay no mahatonga ny olona voafitaka. Raha vao olona mety an'ity tanako ty tsy maintsy sitrany ndana ary mankany amin'ny hôpitaly dia avay eo ny marary rehetrarehetra. Manomboka miasa ny fanahy mamitaka rehefa manomboka misy zavatra ohatr'izany. Na misehatra ara-panahy na sehatra ara-pitiavana ny fanahy ny devoly miasa foana, sehatra arakasa fa ny feon'ny devoly miasa foana. Manomboka izao ianao tsara ny feon'Andriamanitra. Amen. Alléluia. Alléluia. Raha tsy hoentin'Andriamanitra any andafy ianao na misy toroteny momba an'izany aza eto tsy nenahy zany hoe tsy manao ny fomba rehetra andehanana any. Alléluia. Alléluia. Raha tsy ataon'Andriamanitra manambady vazaha ianao dia tsy mamorona mitady an'izao karazam-bazaha rehetrarehetra izao. Mahazo vazaha be rano vava eo ianao ny afarana. Misy nge tsy natao amin'izany fa nanambady vazaha fotsiny i Sabrina ohatra. Si Bernadette zay izany tsy anambady vazaha eo. Rehefa vazaha dia efa mety fa za tsy asa saina tsony ozy manomboka eo. Hitaditady vazaha amin'ny Facebook dia andefa bonjour 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 ao am'izay. Rehefa tsy zany nitondrananao aza miditra amin'izany ianao sao potika amin'izany ianao. Alléluia. Alléluia. Ino tsara ny feon'Andriamanitra va ino mitondranao miakatra, ino mitondranao any amin'ny avo, ino mitondranao amin'ny fahalebiazana. Ahoana no hainonan'io? Mivavaka tsara, mivavaka isan'andro ianao mivavaka. Tsy hoe isaky mivavaka ianao kory dia maheno feo, fa rehefa mitohy mivavaka foana ianao dia manomboka maheno ny feon'Andriamanitra ianao manombo mitsangana amin'izay. Alléluia. Mahita olona maro azao hoentin'Andriamanitra amin'ny fiainana izay Amen. nitarian'Andriamanitra azy. Amen. Alléluia. Alléluia. Misaotra betsaka Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Nanitsy ny diako ianao, nanamboatra ahy ianao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy io. Tenena mihitsy roa ireo feo tsy avy amin'Andriamanitra rehetra.
arovy amin'ny feo tsy avy amin'Andriamanitra Jesosy hoe arovy amin'ny fitariana tsy avy amin'Andriamanitra, arovy amin'ny lalana tsy nitondran'Andriamanitra. Vava mafy be. Arovy tompo malalo tsy tsatsana déviation, arovy Jesosy amina feo tsy izy, amina feo avy amin'ny fanahy maloto, avy amin'ny devoly, arovy Jesosy arovy tompo malalo ny amin'ny lalako izay sorako amin'ny falebiazana, arovy amin'izany tompo mba tsy tratrana feo tsy izy ka ampivilin-dalana, arovy amin'izany Jesosy arovy tompo malalo. Oh Jesosy, mila fiarovana avy aminao mba afako misotra amin'ny falebiazako, mba tsy tratrana feo tsy izy izay reny fanahiko, izay arovy amin'ny nofo tsy izy, fahitana tsy izy, feo tsy izy, lalana tsy izy, fietseham-po tsy izy, arovy Jesosy. Arovy Jesosy amin'ny fahitana tsy izy, mba tsy handeha amin'ny lalan-diso Jesosy, arovy tompo mba tsy voafitaka, arovy Andriamanitra, arovy Jesosy mba tsy handeha amin'ny vision tsy izy, mba tsy handeha amin'ny vision tsy izy Andriamanitra, arovy Jesosy. Afaka mandohalika ianao zao mivavaka, vavaka amin'ny fiainanao mba tsy havilany Satana ianao, tsy havilany any amin'ny lalana tsy izy ianao, tsy hanire feo, tsy handeha amin'ny lalana tsy nitarihan'ny tompo anao ianao, samy mivavaka mafy eo mpandaliana. Arovy tompo. Oh, mila fiarovana avy aminao Jesosy ny amin'ny tokantranoko, arovy tompo malalo ny amin'ny fietsem-poko, fatahitairana, arovy amin'izany Jesosy hatramin'ny nofy, arovy Jesosy arovy tompo malalo ny atanorako arovy Jesosy mila fiarovana avy aminao mangataka fiarovana avy aminao amin'izao lala itondranao izao Jesosy, oko tsy tratrana lalan-diso, feo tsy izy zay tsy avy aminao Jesosy, mila fiarovana zany tompo. Jesosy mandohalika eto anatranao ao, mangataka fiarovana avy aminao na amin'ny hoafiko Andriamanitra, ny amin'ny tokantranoko, ny amin'ny vady aman-janako, mila fiarovana avy aminao Andriamanitra, mila fiarovana avy aminao oh Jesosy, ny amin'ny ty toe-poko ty ny amin'ny toe-panako, ny ara-panako, mila fiarovana avy aminao mila fiarovana avy aminao ny amin'ny asa fanompoko Andriamanitra, mila fiarovana avy aminao miandrandra an'izany Jesosy, arovy tompo malalo, arovy Jesosy, tsy te ho botiky tsony tsy te ho rava tsony mila fiarovana avy aminao Jesosy. Arovy Andriamanitra, arovy mba tsy handeha amin'ny lalan-diso, mba tsy voafitaka Andriamanitra, arovy Andriamanitra, satria ny Satana koa dia miresaka ao anaty nofy, arovy mba tsy voafitaka Andriamanitra, mba tsy hanire feo tsy izy, arovy Andriamanitra mba tsy handeha amin'ny déviation, mba tsy voaroka, mba tsy andeha amin'ny lalana tsy izy Andriamanitra, arovy ny tokantranoko, arovy ny ara-panako, ny toe-poko Andriamanitra, arovy Andriamanitra mba tsy hanire feo tsy izy Andriamanitra, nanao aza tompo iresan'ny Satana tao anaty fifadikanina, arovy Andriamanitra mba tsy hanire feo tsy izy, mila ny fiarovanao zay Andriamanitra,
mangetaheta ny fiarovanao sais. Ien feo avy aminao. Tsy haino ireo karazana feo zay lefa Satana omeo anay izany, fahaizana mandinika mamatatra ny feonao zany. Tsy haino feo avy amin'ny Satana izay izy. Omeo anay izany fahaizana mihaino ny feo avy aminao. Afahanay ho voatahiry ao anatin'ny anjara voatendrinay. Maotsoroany ao anatin'ilay sale misy ny anjara voatendrinao, ny anjara voatendrinay izay. Iany tanteraka ny feo avy aminao. Tirizo amin'izany izay Andriamanitra. Ho zanaka mazoto mivavaka, ary eo am-pivavahana no andrenesanay ny feonao. Eo am-pivavahana no andrenesanay ny feonao. Tsy ho variny izay izy, tsy ho variny izay izy, tsy andeha amin'ireo lalana izay tsy araky ny sitraponao. Omeo anay Andriamanitra ny torohevitra, omeo anay ny fahaiza-mandamina, fahaizana miaino, fahaizana mankatoa. Omeo anay Andriamanitra. Mila anao izay. Ataony ahoana moa ny andresin'ny Satana zay mipitsika eo aminay, ahafahany mandresy an'izany. Fa mila anao miazona anay atransy, mila anao miazona anay atransy. Azoma atrany izay Andriamanitra. Azavela ho reraka izay izy. Apetraka eo am-pelantananao Tompo. Ny antom-pisina rehetra apetraka eo am-pelantananao. Ny lalaka isoranay. Atonga ny Satana tsy afaka manotrany, tsy afaka mandresy anay, tsy afaka manohatra anay. Mila ny fiarovanao zay Tompo. Arova izay tsanonao foana, arova izay tsanonao foana. Mila anao zay Tompo. Tsy teniteny foana izay, tsy teny zavatra tsy ampitenenanao izay. Hoe ny olona miteny tsy fantatra, nefa za tsy miteny tsy fantatra dia ino koa anaraka. Aoka tsy ho zany. Omeo an'ny fahendrena Tompo. Omeo an'ny tsirairay avy ny fahendrena. Omeo an'ny tsirairay avy zany fahendrena izany. Omeo an'ny tsirairay avy ny fahendrena avy aminao. Fahendrena entinay miady, fahendrena entinay manohatra ny fahavalonay. Halleluja. Arovy Andriamanitra, arovy mba tsy ho tsatsany lalan-diso, mba tsy ho tsatsany feon'ny fieritseretako Andriamanitra. Aroka Tompo, afantatra ny feonao manjakariva andro aman'alina. Le feo avy any aminao, afahako mitondra ny fiainako, afahako mitondra ny fiainako Andriamanitra, afahako mamantatra ny lalana izay tokony ho alehako Jesosy. Arofo manjakariva Jesosy aho, mba tsy ho tsatsany izay déviation zay tahaka ny ohatrany hoe ny Saoly mpanjaka zay tsy neny feo avy any aminao ka ny finina anao zava-tsavy. Jesosy aho, aoka tsy ho tsatsany tahaka izany koa Andriamanitra, aoka tsy ho tsatsany tahaka izany. Fa ianao hiaro aho, ianao no hiaro aho, amantatra fa hoe feo avy any aminao zany. Afahako mitondra ny fiainao, afahako manaraka ny feonao. Jesosy malalo. Ray masinao, apio amba afantatra ny feonao, alala ny feonao, alala manjakariva andro aman'alina. Le feo avy aminao mitondra ny fiainako. Jesosy, ninonareo feo tsy zany anatin'ny fieritseretako any, miala ato anatiko zany amin'ny anaran'i Jesosy, miala ato anatiko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo feo fieritseretana tsy izy, zay feo avy amin'ny Satana ka tonga tsy sitraka ny anjara voatendriko, miala ato anatiko amin'ny anaran'i Jesosy. Miongotra ato anatiko, miala ato anatiko, miala anatin'ny fieritseretako, miala anatin'ny foko. Ireo feo tsy izy, ireo feo tsy izy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny tananao mahery aoka hiaro amanjakariva. Ianao le patrisiara matoko, le miaro amanjakariva eo amin'ny fiainako, miaro atramina tokantranoko, ny asa fanimpoko, ny fady aman-janako. Naiza ny toerana ho alehanay. Dia aoka izy fiarovana manjakariva, aoka izy fiarovana avy aminao manjakariva Andriamanitra. Apeo izahay Andriamanitra, apeo izahay Jesosy,
alala ny feonao, alala ny feonao, fa tsy zay rehetra olona miteny aminay dia feo avy aminao. Jesosy aikana hoa matatra fa hoe feoko zany, feonao zany. Araka ny tenin'izay nolasainao to, raha mihaino feoko manjaka ariva ianao, reto miakatra amin'ny teninao izahay Andriamanitra, reto miakatra any amin'ny teninao izahay Jesosy, reto miakatra manjaka ariva ny amin'ny teninao izahay Tompo. Ahafahako mitondra ny fiainako ao anatin'ny fahatanorana, ao anatin'ny fahatanorana, ao anatin'ny fitombona, ao ka hisy fiarovana manjaka ariva, ao ka hisy fiarovana manjaka ariva. Fahatanorako Jesosy, iaho amin'ny fahatanorako, mba tsy ho potika ny fahatanorako, mba tsy ho potika ny fahatanorako, fa hisitsaka n'ilay anjara voatena zay efa voaomana ho aho. Jesosy ianao no miaro aho anatin'izany Jesosy, ny ranao no miaro aho, ny ranao no miaro aho, ao ka hisy fiarovana manjaka ariva eo amin'ny fiainako. Halleluja. Arova Andriamanitro, mila fiarovana avy any aminao Andriamanitro, mila fiarovana avy any aminao mba andehanako amin'ny lalana tsara Tompo. Arovo ny fahatanorako mba tsy ho potika Andriamanitro, arovo ny ara-panako mba tsy ho simba Andriamanitro. Arovo Tompo, meo ana le taridalana efa mivavaka eo anatrenao to mbola eniko ny antsoantsonao. Miantsoantso hoe mitaraina avy ao ivoko, miangavy aho mitalao hitodika aminao, mitodika aminao, manopy maso ny fitiavana. to mbola eniko ny antsoantsonao hanomboka itsangana isika, la iantsoantsonao, miantsoantso hoe mitaraina avy ao ivoko, miangavy aho mitalao hitodika aminao, hanopy maso ny fitiavanao. Torotoroiza mierika hoe Torotoroiza mierika hoe lazao amin'Andriamanitra androany, tsy ampiseho akanjo ny alehanao eto, tsy ampiseho fitafina, tsy ampiseho taovolo, tsy zay ny tena alehanao eto, tsy hisehoseho amin'ny andraikitra ny alehanao eto fa hitady an'Andriamanitra ary hitady azy isan'andro, hitady azy arak'izay fotoana nananao, hitady azy arak'izay fotoana omenanao. Taloha ianao mety tena nitady azy tokoa, fa tety arina mety taovolo ny alehanao ato, ampiseho an'io ny tena alehanao ato, ampiseho fitafina ny tena alehanao ato, hijery zavakafa ny tena alehanao ato. Lazao amin'Andriamanitra hoe tena hitady azy ianao, mila mahita azy ianao, mila fanafana ianao, mila fiovam-piainana ianao. O ray masina tsara indrindra zay nan-danitra, tsy tonga zay ampisehosehony fitafina ahy na niatsarantaray anazy na nibika amanendrika anahy Jesosy, fa tonga zay hitady anao, tonga zay mangeta eto anao
izay te hiona aminao, te hahita ny voninahitra, te hanohona ny fahalebiazana ny fiainanay. Tonga izay Jesosy, satria tiana hiova ny fiainanay, tiana hiova ny fiainanay Jesosy malala. Tonga izay satria te hiakatra amin'ny fiainana, te ahomby amin'ny fiainana, te hita fombiazana amin'ny fiainana, te hita fivampiainana izany niasakazanay. Jesosy malala, raha mbola misy koa ny fotoana izay omenao anay, vonona izay Jesosy, tsy hanapaka fivoriana izany, fa hiazakazaka izay anompo anao, hiazakazaka izay hitady anao eo amin'ny androm-piainanay. Tsy manaiky izay raha tsy tonga ty am-piangonana mandritra ny herinandro, manokana fotoana hitadiavana anao, manokana fotoana andraisanao fanafana aminao. Jesosy malala, aoka fotoana izay. Jesosy, tsy tonga eto zay tompo, andeha ampiderana akandronay, andeha ampisehony lokona akandronay na ny kiraronay tompo, fa tea tonga eto zay anompo anao Andriamanitra, taka ny mpamoretra anankiray tonga tao an-tranonao, zany natongavanay eto, angeta entanao Andriamanitra, anompo anao Jesosy, mba hitanao hoe tena misokatra ny vonay, afitadiavana anao Andriamanitra, zany natongavanay eto, anompo anao niasa anao Jesosy, olona na tanteraka, ahita ny voninahitra anao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra, zany natongavanay eto Andriamanitra, tsy andeha hidera mba hitan'olay mahay mandihy, fa andeha hanompo an'Andriamanitra, mba hitan'Andriamanitra hoe andeha hanompo anazy zany zanako zany, andeha hitady anazy zany zanako zany, tahaka nataony Samuel Andriamanitra, tsisy teniny latsaka misy na de ray aza. Zany natongavanay Jesosy, zany tadiavanay tompo. Jesosy, zany ifandraisana aminao Andriamanitra, mba hita mandeha hitady anazy zany zanako zany, noana anazy zany zanako zany, mangeta entana zany zanako zany, zany natongavanay Jesosy, tahaka antinenely hoe mafana de mafana ny foko no fitiavako an'Andriamanitra, okafana ny foko afanimpoko an'Andriamanitra tonga eto androany. Pizzerena redio pantsy rotsaka tsy tanandreo ny ranomasoko. Avy hatrany ade ny ankoka, torotoriza Mierikawe Torotoriza Mierikawe anatin'ny ty fitombavaka androany ty rahalasana bavy, tsy ataontsika vazivazy na sangisangy mihitsy, izany fanafahana Andriamanitra zany. Angataka herin'Andriamanitra aloha sika androany, samy angataka ameno anazy tsirairay avy, ho anao mihitsy ny angatahanao ny herin'Andriamanitra. Rehefa avy eo anao dia manomboka mantatra andreo zavatra nampanirezanyrezatra, nampiokoko inona ny tononneto dia manirezatra ianao, inona ny tononneto dia miokoko ianao, inona ny tononneto dia misy zavatra tady mihetsika any anatinao any. Hodinianao reo amin'izay no roahanao androany, reo no esoronao hialany amin'ny fiainanao any. Eny va misy olona ihany koa tsy matsapa ninina anaty vavaka fanafahana, anjaranao ny mandravarava andreo, hery mametrametra ny lalanao, bloke ny lalanao, milimite ny lalanao androany. Ohatra ny teteny
hoe ezaka tsy dia ifanampy loatra fa samy mitady fanafana ho azy kanefa rehefa misy olona tsy maintsy ampiana manokana dia jerena ihany izy. Fa androany zany ianao zay mieritreritra mihitsy nisy olona nantona anahy hivavaka ho anahy nandeha nantona an'ireo olona ireo hivavaka ho an'ireo olona ireo fa samby mitady fanafana ho azy. Mila afaka ianao, mila manjary ianao, mila mamiratra ianao. Ianao manaraka an'ligna mitovy amin'ny ataona entiny koa ny ataonao zao. Ataovy zay atsapanao androany fa misy hery mivavah miala any aminao any. Misy zavatra misokatra 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 misokatra. Asandraha teny amin'ny lanitra ny tananao dia angatao amenanao zany herin'Andriamanitra zany, zany afin'Andriamanitra zany aza miandro ninina itsolo fa ambo mivavaka amin'izao fotoana izao. Tonga etsy Jesosy mitady ny herinao Andriamanitra. Oka ny herinao amenana tanteraka, oka ny afinao amenana tanteraka Andriamanitra. Efa nahazo hery tamin'ny latsany fanahy masina apôstôly, tena tatraka ny fanany na hery ny fanany. Ninina zavatra tsy voavany izy ireo voava zany satria feon'i herinao. Oka tompo amena zany hery zany androany, amena zany hery zany androany. Feon'i hery zay Andriamanitra, feon'i hery zay Andriamanitra. Voazo ny herinao amena anahy, arotsay ny herinao Andriamanitra. Busika ny herinao ndraiky fanako mba tanjaka androany. Ary zavatra rehetra zay mbola tsy miva isokatra androany, zavatra rehetra zay mbola tsy ananatinatina ihany androany, hiala androany. Ro karazana zavatra midida anatina ihany androany, misokatra androany. Arotsao zany herinao zany, arotsao zany herinao zany. Feon'ny herinao zay Andriamanitra, feon'ny herinao zay Andriamanitra. Arotsay ato anaty faton'ny herinao Andriamanitra. Oka ho feon'ny herinao a Jesosy, oka ho feon'ny herinao aiteno ato anato, arotsay ato anato. Oka meno any hery, oka meno any hery, oka meno any hery, oka meno any hery. Feluia, feluia, feluia. Jesosy, Jesosy, maketa etany hery, maketa etany hery, maketa etany hery. Arotsay, 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 arotsay. Jesosy, oka irotsaka any hery, oka irotsaka any hery. Amenwa, amenwa, amenwa. Oh, mameno any hery no, mameno any hery, mameno any hery. Feon'i hery, feon'i hery, feon'i hery, feon'i hery, feon'i hery. Arotsay, 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 arotsay. Hey! Angatao ny herin'Andriamanitra amenanao, angatao amin'ny setasetsa, angatao amin'ny hafanana, angatao amin'ny hafanana. Aiza manaiky, aiza manaiky vehivavy mahery, aiza manaiky lehilahy mahery manaova setasetsa, mangataka ny hery, ny afo fanampiana avy amin'Andriamanitra. Fa ameno tanteraka anao ny herin'Andriamanitra androany, ameno tanteraka anao ny herin'i Jesosy Kristy androany. Oka ho feon'ny herinao, oka ho feon'ny hery, oka ho feon'ny herinao, oka ho feon'ny Jesosy. Maketa etany herinao, maketa etany herinao, maketa etany herinao. Aitino, 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 aitino Jesosy. Raisiko ny hery avy aminao Jesosy, raisiko ny afinao Jesosy. Mameno aso, mameno any anatiko any sao, manafatsafo any anatiko any ny herinao, manafatsafo any anatiko any, mameno any fanako any ny herinao sao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raisitra ny hery zany, raisitra ny hery zany. Ianao dia laza indro fa meko anareo ny hery sy ny fahefana. Oh, androany amandray zany amin'ny anaran'i Jesosy. Androany mameno aza ny herin'Andriamanitra zany, androany mameno aza ny herin'i Jesosy Kristy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy no andraisako zany hery zany, raisiko zany androany. Mameno any anatiko any, mameno any fanako any, ny afon'i Jesosy, ny afon'ny fanamasina mirosaka eto androany. Mameno aza amin'ny anaran'i Jesosy, midina eto anatiko zany amin'ny anaran'i Jesosy, midina eto anatiko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Afon'ny fanamasina zany mirosaka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raiskunyer, 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 afam apun, raiskunyer afam Jesus Christi, raiskunyer,
Jesus anafere andemant okamelwa okaufen Jesus mamenua Arutsaya tola train here now. Mangeta yeter here now size. How come in on here now at once? Felu here size. Sasa where size Jesus. How come here now? Layer na nagara no tamat. Zayer zenu atona trai. Zayer zenu tinai. Amen anai. Mila here saya demand. I tinu here now. Apatanta kana at once. Arutsaya. I tinu atona trai. Felu here saya dwana demand. Mila here from now saya once. Mangeta yetan here now saya once. Outside. How come in on here now? Tomorrow create a size. Matanta size. Fen here na demand size. Atola tren here na demand. Fenu sai tupo. Fenu here now size. Outside. Sami vavaka. Bagatan here na demand. Agaton here na demand meno. manana yeta Africa meno no nier na de mantandwani Africa meno no nier ntesos manana yeta kwa wasema yeta Atos reno mitwe misier midrane na tlawa Arutsai Jesus Fenunierno zani Arutsai sanierno zani Oko fefa umseta na magata kanjerna demanta Oko lela umseta na magata kanjerna demanta Arutsai sanierno zani Jesus Fenunierno zani Fenuni afna menanai Arutsai sanierno zani Fenunierno Jesus Afna menana Resk sanierno zani Mamenuana tupo Mamenuana sanierno zana diamanto Fukisniernan fanaku Fukisniernan fanaku Resk near now Milandier now Arutsai yeah Jesus Arutsai sanierno zan ya Asandra tultanao efametu so tuizu futona vava kiso futona gatano dierna remanta Asandra tultanao manu gata kanierna remanta rai malalo kanierno hirutsa Asandra tultanao wano crude gatanieri tanamno oka utat futun radu santi full sigare bavio Oka utakan sa futun radu sai futus nierna usai sarsa nierna usai oh mageta yetan zari sai tupo mageta yetan zari sai oka sapa isai anwad Fanai Masiro Havi Fanai Masiro Mange Tayeta Havi Milana Avi Fanai Masiro Ave Mangeta yetanawa Ave Hallelujah Asanda tuntanan se mangeta yetanierna remand Ufaina yenawan roanya vifa na maslo Ufaina yenau Ufaina yenawaniu Ulela uvefaf mangeta yetanan remand Ave
fana i masino afaka mitoy mivavaka ianao feno iaho e Jesosy feno hery aho feno hery aho sy manaiky ho voafatitra zany aho sy manaiky ho voakeza izany aho inona le pazo anao foana io ny ravanao androany milanao tsy andehanana inona le nahazo anao ka mbola nahazo anao indray mety mbola ahazo anao foana azay kena itsony zany androany mangetaetana ave milana tsy andehanana yang falalana tsy andehanana fitarianao refanay inona le nahazo anao mbola nytoy nahazo anao anao vavaka fanafana hoan'ny tenanao ianao zao na hoe auto délivrance inona le efa nahazo anao ka mbola nytoy nahazo anao ary mbola mitady ahazo anao foana inona amin'ny zavatra tenenina avy eto amin'ny alitara eto ao anatin'ireny vavaka fanafahana ireny no mampisy fietsehana ny anatinao any ianao rehefa miteraka maty ny zaza anaty kibonao fantatra hoe inona ny vavaka ataonao amin'izany ny roanao dia fanay mamony zaza anaty kibo fanaina fahafatesana anaka ianao lay matsapa hoe misy mamosavy na misavy tamin'ny volonao nisy nyteny tamin'ny tany mba hamono anao hoe ry tany aoka tsy anjary ty olo ty mandrakizay tao anatin'izany vavaka zany ianao nisy fetsehany tsy afaka ianao raha tsy alitara ndray niteneny anao hoe ry alitara aoka izy feo avy aminao hitondra fiainana ho ah ianao nisy namisavy namotika ny fiainanao ara-bola ara-pitiavana ara-pivelomana inona ny zavatra tenoninao androany afao ny tenanao androany afao aza miandry délivrance ataona ianao fa inao mihitsy no manafaka ny tenanao tsy mandoalika rehefa manao délivrance tsy mipetraka ihany koa fa tena miady afao ny tenanao aza mieritreritra mihitsy hoe isy olona nantona anao isy olona nampy anao mety isy any zany fa aza eritreretany zany ivavaka ianao androany hiteny mafy ianao androany manombo miteny manombo mivavaka afao ny tenanao zao Yankees ny mpiandraikitra aza kipo ny masonao rehefa manao délivrance aza kipy akory ny masonao amin'ny nara Jesosy miaro ireo fanana maty titiko amin'ny nara Jesosy may
Nininareo karazana fanahy zay niditra avy amin'ny teny fanozonana tamin'ny alalan'ny tanjy, tamin'ny alalan'ny alitara mibala, nanozonana ny fiainanao tsy anjary amin'ny anarana Jesosy Kristy. May miala eto zany amin'ny anarana Jesosy Kristy. Toero manoherany devoly ty antositra anao izy, manoherany devoly ty antositra anao izy. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Toero ny devoly ty antositra anao amin'ny anarana Jesosy. Aza miandry mpametra tanana, aza miandry mpanao délivrance, aza miandry mpiandry samy manohatra. Toera eo fanana matotra anao, toera eo fanana pahory anao, tsy nampanjary ny fiainanao. Reo fanahy mampikorontana ny fiainanao, mitondra problème lava isanandro tsy mety mivaha. Androany toeriko zany amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy. Reo fanahy tsy mampanjary fiainana, reo fanahy mampikorontana situation-piainana hatrany amin'ny ara-pitiavana, ny ara-bola, ny ara-kasa, ny ara-pahasalamana, ny ara-panahy indrindrandrindra. Toeriko zany amin'ny anarana Jesosy Kristy. Reo feon'ny devoly nampidiriny devoly tamin'ny alalan'ny nofy, tamin'ny alalan'ny fahitana, tamin'ny alalan'ny feo fieritreretana. Toeriko amin'ny anarana Jesosy. Miala amin'ny anarana Jesosy, miala amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy Kristy. Toeriko zany, ravo zany amin'ny anarana Jesosy, amin'ny anarana Jesosy. Tokony hisy zavatra hitranga eto zao. Tanao reo zavatra tononona reny rehefa ianao hivavahana dia mihetsika. Ino no tononinao zao? Misy sachet amin'ireo pastera ireo dia manangan-tany ianao rehefa misy zavatra tady hivoaka dia mangataka amin'ireo. Amin'ny overflosé ihany tokony hisy tanan'io sachet-ko. Indrindraindrindra fa miresaka fahamisaviana tonaony ravaravao tamin'ny alalan'ny volonao, sarinao. Zay zao dia efa fantatrao inona no nitononina teo. Volo. Anao le olona misy an'izay fa isan'andro tsy azo ny olona mihitsy. Raha zany zao efa nitononiny isan'andro efa ela izy miafaka. Sy zavatra zay nefa ny miazona azy. Tamin'ny alalan'ny volonao, sarinao, vola teny tananao, akanjonao. Anareo zany. Dia samy matsiaro hoe inona no mampihetsika anao zao. Volonao, akanjonao, sarinao, vola teny tananao, kara-panondronao. Za tsy mivavaka io fa manoranao mety ho zay. Atin'akanjonao, kafe nosotroinao, sakafo nohaninao, sarinao tany amin'ny olona niaraka taminao tany.
mety efa maty hatramin'ny olona ny tanany fiainanao nanidiny fiainanao azy de aza mandoa fotsiny fa délivreo ny tenanao afao am'izay zavatra zay za io tsy manao délivrance fa manampy anao manoro any hoe mety ho zay inao no hivavaka ao anao androany mety tamin'ny alalan'ny tany nitsahanao